fiainan'ololetsy vita mora raha vosolafakeo elabeny vanakora. Enitra ny tony mpampanolalan'ny jeneraly androany raha nilaza fa tsy azo ekeny intsony ny fisiny tsy maty manota mampahoro ny vahoaka eto Madagasikara. Tsy afa-miala tamin'ny fihetsika nataony ny loholona Rina Andriamandaviseta ary azo enjehana araka ny lalàna tsy ilaina akory ny fanapahan-kevitry ny bromatiny antemerin-doholona hoy ity mpampanolalanà jeneraly ity. Tena nge zany tena atao hoe flagrant délit satria tena ambotombotratra mihitsy misy porofo mihitsy anisan'ny nataony teo zao mitarika olona tsy mahazo autorisation akory dia re mitondra reny olona be dia be mivorivory teny reny raha izay. Faharoa misy te olona à la révolte anao rébellion eloka daholo zany. Fahatelo reny mitoratoraka ny trano be anko reny ny fanambanan-javatra reny miteraka za dégradation le any azo enjehana zany. Ka angamba zareo na teneniko hoe mamehatra hoa raha ohatrohatra sénateur tsy mpanao lalàna no manao zavatra ohatran'ny reny satria tena miteraka henatra ho an'le institution misy azy dia tsinona zany fa ny sénat. Ny lalàna reny teniny ataony rehetrarehetra reny hoe zay teraky ny fianarantsoa dia tsy manaiky zany tsisy milaza mihitsy fa fianarantsoa dia hoe fianarantsoa hoe partie intégrante Madagasikara ohatran'ny ato amin'ny faritra rehetrarehetra tsisy olona ambony lalàna tsisy faritra ambony lalàna fa rehefa mandika lalàna dia azo enjehana foana. No amafisiny ihany koa fa tsy maintsy hitarina lalindalina kokoa ny fanadihadiana sy ny fandraisina an-tanana ny raharaha izay nanenjehana Andramatoa Claudine raha izay mamonjy. Izy moa zao mbola marary izy dia miandritsika hoe tena tsapo tena ve izy sa lasa nandositra izy amin'izao fotoana zao. Rehefa ela be koa satria zany fitsaboatena zany misy limite any zany fa tsy hoe éternellement no doany foana ary mpanarabao foa manaraka an'io fehipetroka raha ohatra hoe tsy aon'ny hôpitaly tsotra tsy marary tsotra mba efa mbola tsy any tsotra dia azo atao zay zavatra zay. Fa raha mbola marary kosa moa ahoana moa ny ahafahantsika amin'ny extradition azy efa manjary manosika de mila voatsiary tsika amin'izay fotoana zay. Fa mahita mangerifery ny mpitsara satria citoyen parentena koa ireo mpitsara ireo zana-bahoaka ireo mahita ny faholim-bahoaka karaha fitanikisa fa tsy mety izy angamba zoainko mba mampatsiaro an'ireo mpitondra hoe efa tsy raro antsotra kosa zao ary izay masahindreo mpitsara ireo miteny zany. Mino aloha fa ny dossier dia tsy maintsy toy foany tsaratra ny lazan'iny hoe lasa nitsoka izy dia vita eo ny tantara dossier efa mipetraka iny efa nazakanao teo hoe efa mpilatana mpitsara mpanao ny ancienne pénale iny anjara ny zay nanaovana zay petraka mpitsara mpanao famotorana izy mikaroka foanao zany ary tsy maintsy faranana iny dossier iny tsy maintsy misy ordonnance de clôture dia misaisira ny fitsarana hitsarany raha izy zany aloha mino hoe tsy vitavita fotsiny kosa zany. Nambarany fa tsy nanaraka ny lalàna ny fandehanany Claudine raha izay mamonjy atsy amin'ny Nosy Maurice ary efa miandro fotoana anoizina ny fanenjehana azy ny fitsarana malagasy. Ny fiainan'ololetsy tsy vita mora raha vosolafakeo elabeny vanakora.